fahaenina Desambra 2020 miaraka amin'ny fandiniana soratra masina isika iara-itsangana ka ny salamo fa 7:10 andiny fa 7:50 hatramin'ny fa 4:90 no iarahantsika mamaky. Salamo fa 7:10 7:50 4:90. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: anjarako Jehova, minimitandrina ny teninao aho, mifona aminao amin'ny foko rehetra aho, mamindrafo amiko araka ny teninao. Mihevitra ny lalako aho ka mamerina ny tongotro amin'ny teny vavolombelonao. Mandeha fainganao ka tsy nitaredretra amin'ny fitandremana ny didinao. Ny didina tamiko ny famatoran'ny ratsy fanahy, tsy mba nanadino ny lalanao aho. Mamatonana ny foazako hideranao no mifitsipika ao marina. Naman'izay rehetra matahotra anao aho, sy naman'izay mitandrina ny didinao. Jehova, enike ny famindrambonao ny tany, ampianaro any didinao. Amen. Hivavaka isika. Indreto izay Andriamanitro tonga eto an-tranonao rehefa nofoazinao sy ny tantaninao, ary dia mankasitraka anao. Misaotra anao koa fa vaon'ny fo izahay dia notsenainao tamin'ny famindramponao vaovao, ary tonga eto matoky fa raisinao amin'ny fitiavana. Indreo ny fahotana na hadiso anay eo anatrehanao, ary tsy miafina aminao ny momba anay rehetra. Avaozy izahay, avaozy ny fiainam-panahinay, avaozy ny mahaolom-bo fidinao anay sy ny mahaolom-bo antsonao anay, avaozy ny mahazanak'Andriamanitra anay. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia aoka ho tsapanay izany fanavaozanao izany. Fa eto koa no anirinay ny fanahy masina hiasa amin'ny fiangonanao, hampianatra indray ny hevitry ny teninao, hampaharitra anay amin'ny fandiniana ny soratra masina fa ireny no hahafantaranay an'i Jesosy Kristy zanakao. Ary ao Tompo, hitanao ireo olona miantso ny anaranao, mivory amin'ny anaranao amin'izao marain'izao, naiza misy azy ireny dia aoka ho eo afovoany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana ny vavakay. Amen. Kolosianina 7:12 hatramin'ny 5:10. Kolosianina 7:12 hatramin'ny 5:10. Dia ary iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo izany manao hoe: koa mitafy famindrampo sy fiantrana, famoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana araka ny olom-bo fidin'Andriamanitra, sady masina no malala. Mifandeferaka amin'ny famela-heloka ianareo, raha misy manana lahelo amin'ny sasany, tahaka namelan'ny Tompo ny helokareo, naoka mba hamelanareo heloka kosa. Ary aoka ho ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana, fa feh ny fahatanterahana izany. Ary aoka napaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no iantsonanareo ho tena iray, ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Amen. Ray Masinao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Tompo, raisinay ho fifaliana avy aminao, ny fahafahanay miatrika indray ity fotoana ity, iarahanay mandinika ny soratra masina, koa dia omeo ny fanahy masina, hitarika anay amin'izany, hampahita anay indray ny zava-mahagaga ao amin'ny lalànao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka ary ianareo. Vampirina izao no iarahantsika amin'ny bokin'ny Kolosianina. Efa impetsaka. Impiry izy bebe vony? Faharoa, ndao ary. Inona ny efa fantatsika ny amin'izay boky izay? Misy toko 4. Nosoratana tany am-pifatorana, tany am-ponja i Paoly nanoratra. Manodidina ny 290 taonan'i Kristy,
Epafra no namakilay tao Kolosia. Izy io moa zany dia tao anatin'ny faritra Azia Minora izay ampatsivina foana fa ao amin'ny faritany Turquie ankehitriny. Inona koa? Voatory teny tamin'ny lahady io. Firy taona eo ny orina ny fiangonana tao Kolosia no nitsoratany ity taratasy ity? Firy? 30 ve? 10 taona teo eo. Zany hoe ny famakiana lay dia tamin'ny taona 50, manodidina ny 50 tao aorianan'i Kristy nataony Epafra, ary ny fanoratana dia tamin'ny taona manodidina ny 80 taonan'i Kristy no resahantsika. Zany hoe tokony 20 taona tao aorianan'ny tsanganan'i Kristy tamin'ny maty zany no namakilay tany Kolosia Epafra, ary 10 taona tao aorianan'io nisoratana ny epistily. Ny manaraka na koa mbola azo lazaina andininy tsaroantsika ary anamarika ny fiainan'ny FJKM. Ato amin'ity perikopy androany ity teny faneva tamin'ny fankalazana anankiray, aoka ho feno fisaorana. Inona koa? Inona koa ny teny eo amin'ny Kolosiana? Tsy tsaroanareo ve hoe tena mampahery ilay Kolosiana 4:1 hatramin'ny 4? Raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsao ny zavatra ny ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra ny ambony fa tsy ny etỳ an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia raha iseho aminy amin'ny voninahitra koa ianareo. Io no mitarika hatreo amin'ny 10 fampatsahivana antsika kristianina ny amin'izay toerana efa nametrahany Tompo antsika, ny amin'izay fiainana efa iainantsika miaraka amin'ny Kristy. Ary ametrahany Paoly apôstôly ny fanentanana eo amin'ny 12 hatrany amin'ny 17 izay toetra tokony hananantsika noho isika efa olona hafa mihitsy, miara-maty amin'ny Kristy, miara-hitsangana amin'ny Kristy, miara-miafina amin'ny Kristy, ny fiainantsika ao amin'Andriamanitra. Olona efa miavaka isika, hafa mihitsy isika, fa tsy ohatran'ny taloha. Dia manentany Paoly eto amin'ny anjara mofinainantsika ny amin'izay fiainana izany, fiainam-baovao ao amin'ny Kristy izany. Ndao ary anisy fanampiny isika, ny tontolo ny boky ny Kolosiana dia tontolo tafiditra tamin'ny toriteny tamin'ny lahady io, tontolo izay nifangaroany ny foto-kevitra jiosy fanindraindranany mba zanaky ny teny fikasana olom-boafidin'Andriamanitra, ny filozofia grika, ny fanindraindrana ny fahefana romanina, indrindra ny fametrahana ny amperora ho tompo, didim-panjakana mihitsy zany, ary ny fahefatra dia fisiny ny fampianaran-diso ny amin'ny fanindraindrana ny anjely. Fanindraindrana ny mahatompo ny teny fikasana, zanaky ny teny fikasana, fanindraindrana ny fahendreny izao tontolo izao filozofia grika, fametrahana ho ambony sy tompo ny amperora, fanekena ny fahefany, fanindraindrana ny anjely. Izany no mahatonga ny boky ny Kolosiana hampianatra antsika fa Jesosy Kristy no ao amin'ny zavatra rehetra, ambony ny zavatra rehetra, eo anatrehan'ireo zavatra indraindraina, ny teny fikasana, ny fahendrena filozofika, ny fahefan'ny amperora sy ny fametrahana ny amperora ho ambony, ny fametrahana lanja na fanisina lanja ny amin'ny hoe anjely,
dia mandrakotra ny boky ny Kolosiana ny filazana fa Kristy ao amin'ny zavatra rehetra ary ambony zavatra rehetra. Fa ity texte ity dia texte tafiditra ao amin'ny fitaomana hiaina araka ny voalaza teo, hiaina ny maha-olon'Andriamanitra, olom-boafidy sy olom-boantso antsika. Ny toko fahatelo andiny voalohany hatramin'ny faha 12 voalaza teo dia fampatsivana ny toerana efa nametrahan'ny Kristy antsika, nametrahan'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny Kristy. Ny toko faharoa ambin'ny folo dia manomboka eo amin'ny toko faharoa ambin'ny folo dia fametrapetrahana ny hoe raha izay ary isika ao amin'ny Kristy manahoana no tsy maintsy ho fiainantsika. Hitantsika ao amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ny teny hoe olom-boafidin'Andriamanitra sady masina no malala. Ery amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo ho amin'izany no niantsoana anareo. Olom-boafidy sady olom-boantso, tena hevitra milahatra ireo saingy samy manana ny asiny eo amin'ny ara-baiboly. Fa ampatsahivina eto mba hitaomana antsika hifantoka bebe kokoa ny amin'izany fanavan'Andriamanitra antsika, olom-boafidy, olom-boantso isika. Dia ndeha ary sika hijery voambolana anankiroa ny hoe mitafy. Izao hoe zao moa misy an'izany eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Mitafy dia misy toetra enina eo asainy hitafiny, mafana tsara mihitsy amin'izay. Mitafy, inona ny hevitra zany? Izy io dia vakiana ny hoe indisate ao amin'ny teny ao amin'ny baiboly grika, avy amin'ny fototeny hoe indio. Ho an'ny mpanao trano dia azo atsipy any amin'ny fiteny frantsay koa hoe andouille. Misy ve zao ato? Andoizena ny rindrina izy voalalitra eo dia andoizena. Inona mahasamy hafa ny loko sy andouille? Inona mahasamy hafa azy? Ny ray hosorana hoy ny avantsika ato dia ny ray apetaka mihitsy, tsy zay? Lalorina mihitsy, ny ray hosorana. Fa raha valindriana moa zany dia hitantsika tena rakotra mihitsy ilay zavatra ao anatiny ao. Zay zany le hoe mitafy, tena hoe sarony ny tenanao, rakofy ny tenanao, tena tsisy hita tsono mihitsy ny mombanao, fa apetrao aminao areo. Anjaranao io anjaranao io fa tsy hoe apetraky ny tompo. Mitafy, tsy hoe izy zany manafy anao fa ianao no maka an'ilay izy, tsirairay dia apetraka ao amin'ny tenanao, tena apetaka. Andoizy eo an'io ny sady fanamafisana zany no fandrakofana, ny fanaronana izy daholo zany. Inona ny faharoa? Fiadanana, eirene. Ny teny grika dia hoe eirene, izay milaza fihavanana amin'ny tena. Ilay singa mandrafitra ny maha-olona, vatana, saina, fanahy, fihetsem-po dia miombona, fa tsy hoe hafa ny saingo dia hafa ny ataoko, na hoe hafa ny ao anatiko, fanahiko dia hafa ny avoaka ny vavako sy ny ataoko, hafa ny fihetsem-poko, fa tena iray zotra ireo efatra maha-olona ireo. Tsy olona mikorotana zany ianao, misy mifandipandipatra ao anatinao, fa olona milamina tsara, mitenanao ianao, vita fihavanana mitenanao ianao, milamina ianao, ny sainao mifanaraka amin'ny ataonao, fa tsy ken'ny saiko mihitsy nefa ataoko. Korotana izay, Romanina toko 7 zany. Raha tsy izay tsy sitrako no ataoko, fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, tsy milamina eo Paoly. Fa ny fiadanana zany dia firindran'ny maha-olona antsika manontolo,
fa ankoatran'izay a dia firindranony fiarahanao monina amin'ny avy, fitoniana, filaminana, fandripahalemana. Ao anatin'ilay fiadanana vatana saina fanany fahasalamana. Izay ilay fiadanana voalaza eto. Izy io a dia tsy tanteraka raha tsy misy fifandraisana lalina amin'ny Kristy. Verina foana moa zany amin'ny fampianaran'ny fiangonana hoe io fifandraisana lalina amin'ny Kristy io dia tovozina amin'ny alalan'ny soratra masina sy ny vavaka. Any ambany amin'ny foto-kevitra sy ny fampiarana sika dia miverina kely amin'izay. Fa misy fanamariana miverimberinao ny teny hoe aoka. Aoka. Inona no hoe aoka? Ny aoka zany a dia fanentanana amin'ny fomba entitra hoy ny mpanazava ny teny io. Fandidiana amin'ny fahalemem-panahy sy ny fitiavana, fa tsy misy fandrahonana. Fanentanana entitra na azo lazaina koa hoe didy amin'ny fahalemem-panahy sy ny fitiavana. Rehefa avy eo miverina matory bebe Claire. Izay ny fisian'ny teny hoe aoka eto zany dia fanentanana. Fanentanana atao a didy ampitiavana sy amin'ny fahalemem-panahy. Inona ary ny hevitra manan-danja andikantsika moa zany ny drafitry ny boky fa raha misy ny fotoana dia omenanareo rehefa avy eo. Hevitra manan-danja azo avoaka avy amin'ny texte. Mba milazao hoe inona ny azontsika tsoahana efa ho antsika angamba ho antsika indrindra dia konina soloa raha kely dia miverina inefatra tamintsika. Indrindra raha olona nampandray ianao tamin'ity volanyity dia miverina 5-20 tany amin'ny olona nampandraisina ny hevitra fonosin'io perikopio. Inona ny hevitra fonosin'io perikopio na andininy anankiray ao amin'ny perikopa? Efa nampianarina antsika io tamin'ny sabotsy 30 novembre, efa nitoriana io tamin'ny 1er décembre, efa niverimberina io tany amin'ny fampandraisana. Inona ihany no mbola tsy tadidy amin'izany? Inona ny foto-kevitra azontsika raisina avy amin'io a anjara mofinainantsika io? Ny famelan-keloka, fiainan'ny mpino ny famelan-keloka. Miditra amin'ny advento isika, hitsena ny krismasy amin'ny fahadiovam-po. Tsy ny akanjonao na ny volonao no adio, tsy ny kiraronao no amirapiratra, inona moza izany raha toa ka tsy madio fo ianao. Inona koa? Izay ny eo amin'ny 13 misy fiomanana anaty zany tokony tanterahantsika kristianina io andininy 17 io santionany. Raha tsy laza afa-tsy ireo karazana fitafiana, so ohatrany hoe averimberiko foana ve zany, so fitafiana hafa mahadodina antsika any amin'ny karazana magazay samihafa, fa adino reto fitafiana eo amin'ny andininy 12. Nefa ankalaza an'Andriamanitra amin'ny krismasy. Ireo tsy vidim-bolo ireo fa alainao tsikelikely amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny Jesosy Kristy. Angatahanao tsikelikely ihany, mbola tsy azo le fitiavana, mbola tsy azo le famoram-panahy, aleloha angatahana indray. Mandra-patoan'ny krismasy tsara ny fitafianao. Eny ary aleo sika andeha ary fanareo zany ohatra ny tsy nandinidinika mihitsy milohan'ny atongavana teto. Ndao ary ny mpino a dia olom-boafidin'Andriamanitra, tsy hoe olom-boavidy. Any amin'ny perikopa hafa izy Petera dia miteny hoe olom-boavidy ianareo. Fa eto a dia olom-boafidin'Andriamanitra isika, miavaka sady maninona?
sady tiana tsy maintsy iseho mendrika fifidianan'Andriamanitra isika. Ina atao hoe fifidianana? Ina mahasamihafa ny antso sy ny fifidianana? Mieritreritra kely sika raha misy mama manana havaly dia miteneny. Avahana, raha izany voambolan'izany zao dia hoe sélectionné indray. Voafantina ve sa voavaka? Ny antso dia miandry valiny avy any amin'antsoina. Fa ny fifidianana dia miainga avy ao amin'ilay nifidy dia Andriamanitra. Azonareo ve? Nifidy Andriamanitra tsy raharahana izy dia ianao, fa ny fatany fotsy dia nifidy asy ianao izy. Ny antso Andriamanitra miandry valiny avy amin'antsoina izy. Zay ny fahasamihafan'ilay anisan'ny fahasamihafan'ny fifidianana sy ny fiantsoana. Élire sy appeler zany. Mifidy sy miantso. Zany voambolana tena fampiasan'ny Baiboly, voambolana teolojika zany. Mifidy dia miainga avy any amin'Andriamanitra fotsiny tsy miandry ianao, fa ny antso dia miainga avy any amin'Andriamanitra ary miandry ianao hamaly ny antso. Na ho ary sika, inona ary ny hanamariantsika fa olom-boafidin'Andriamanitra isika? Dia ireo voatanisa toetra enina eo amin'ny 5:12, amafisina any amin'ny toetra 7 eo amin'ny 5:14. Dia ho tanisaina hoe ireo toetra enina ampin'ny 7. Inona avy zany eo amin'ny 5:12? Dia reto avy: famindrampo, fiantrana, famoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana. Ery amin'ny 5:14, fitiavana, fehiny fahatanterahana zany. Ireo ilay toetra 7 izay iantsonantsika mba anaroanantsika, andrakofantsika ny tenantsika mialoha ny Krismasy. Hitafio ireo. Dia mbola averina sy amafisina ihany hoe sandremo sao dia mandany vola be amin'ny fitafiana ivelany izay tsy ratsy ho azy ho fiderana ny tompo, kanefa tsy nangataka na tsy ampy ny amin'ireo fitafiana voatanisy ireo. Tiana zarao amin'ny hafa zany indrindra ilay zanakitsika midongadonga hividianany zavatra. Reto aloha hoe nomeko anao. Reto aloha ny azoko omena androany. Tonga ireo dia azonao. Famindrampo, fiantrana, famorom-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana, fitiavana. Mbola hiresaka ny amin'ny fitiavana isika eo ambanimbany kely eo. Dia izao re amin'izao adventy izao mandiny tena isika. Ireo misy 7 antsoina isika, entanina amin'ny fomba entitra isika, aoka hitafio ireo, aoka hitafiana ireo. Dia andiny tena isika hoe iza amin'ireo no mbola tsy azonao. Dia mivavah mba ho tonga eo aminao ireo. Io omena fotsiny fa tsy ilana vola be. Na hanao rakitra ianao, na tsy hanao adidy ianao, na tsy hanao rakitra ianao am-piangonana, omena Andriamanitra fotsiny io. Ny rakitra sy ny adidy izay ataonao sisy, fa ny tompo mandeha foana, mandeha foana. Na tsy handeha ianao, na handeha ianao, ny tompo ampandehanany foana amin'ny fahasoavany. Na hanao ianao, na tsy hanao ianao, tompo tsy mitsahatra amin'ny asa. Dia anjarantsika ny sisa mangataka ireo fitafiana ireo sika, andrakotra ny fiainantsika, andrakotra ny mombantsika. Inona ny manaraka? Ny fototry ny fahatsarany ny fiarahamonina dia ny fandeferana sy ny famelan-keloka.
fahatsaran'ny fiarahamonina tsy hoe fiarahamoniny fiangonana ihany fa ny fiarahamonina ankapobeny mihitsy aty amin'ny fiangonana moa dia tsy ilaina lazaina ntsony zany fa efa tokony ho fiainantsika tsy maintsy ho fiainantsika any an-tanana antsika fahatsaran'ny fiarahamonina dia ny fandeferana sy ny famelan-keloka modely amin'izany i Jesosy Kristy ho ny andininy 7:10 eo amin'io eo ambany eo ny fampiarana dia mampieritreritra antsika ho ny olon-kendry anankiray aoka ny famelan-keloka ialoha ny fatezerana tena nampieritreritra mihitsy io manazava ny eo andin-tsoratra masina io ny mpandinika anankiray dia miteny hoe aoka ny famelan-keloka ialoha ny fatezerana dia mbola izy fatezerana indray ve rehefa nisy famelan-keloka any an-tsaiko koa ny mieritreritra mandinika ny soratra ilay mpandinika zay ny fanentanany anazavana ny hoe mifandeferaka mifamela-heloka ianareo aoka ny famelan-keloka ialoha ny fatezerana ary ny fampiarana koa dia ny hoe ampio ny fiarahamonina mba ahay ifamela-heloka eo anolohan'ny disadisa tsy ho mpandranitrady ianao azafady amin'ny fitenena hoe ho mpisintona lakilosy fa amin'ny fiarahamonina manomboka eo amin'ny ankonana misy anao amin'ny fianakaviana any amin'ny toeram-piasana any amin'ny fiarahamonina ankapobeny fokotany misy anao amin'izao vanim-potoana mampanahiran'izao ny fiangonana indrindraindrindra ndao ampina ny mpiarabenina amintsika ahay ifamela eo anatrehan'ny disadisa atoseho amin'ny fifamelana mba ho tonga amin'ny firavona ny fihavanana mpiarabenina amintsika mifandeferaka mifamela-heloka ianareo adikao amin'ny fiarahamonina misy anao zany fanentanana ataon'ny Paoly apôstôly zany mba ho mpiteny an'izany koa isika fandefere famela-heloka inona nefa ny edivany zany koa ediana zao vanim-potoana sahatry zao ny vola dia mampiadiny any anisa tokatra vola koa ediana ampediny ny vola daholo ny atokantrano resahana ny vola dia efa mirehatra ny hafa fa resaho betsaka ny Andriamanitra rehefa resahana betsaka dia maninona mampiavana zay mihitsy Andriamanitra Jesosy dia nampianatra hoe tsy hanompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo raha vola ny resantsika betsaka dia maninona isika miady isika raha Andriamanitra ny tanysaitsika dia maninona isika miombony isika andramo anay zany andramo zany tsy hoe tsy resahana ny vola fa aza vela akalaka ny vola fa velao Andriamanitra no akalaka ao atokantranintsika dia hitanareo fa ravy zany fifandirana zany any ny fanafodin'ny fotoan-tsarotra ankehitriny ry havana manana fahatelo eo amin'ny 14 sika dia zao ny voalaza amin'ny anaran'ny tompo manao hoe aoka ao ambonin'ny zany rehetra zany ny fitiavana fa fei ny fahatanterahana izany rehefa atao ny sary dia io ilay olona mametraka ny fitafiana enina ary ny fehikibo no fitiavana io ny olona mametraka ny fitafiana enina eo amin'ny 12 fa ny fehiny zany dia fitiavana raha misy olona zany tsy manao fehikibo dia maninona moa za zao tsy manao fehikibo latsaka daholo ny rehetrarehetra ireo fitafiana enina indray tsy asiana fehiny tsisy dikany miraraka amin'ny tany raha tsy ao zany ny fitiavana Joseline ato mbola me ihany raha tsy ao zany ny fitiavana dia maninona miraraka ao azy ireo fitafiana be dia be ireo tena ny fitiavana ny fototra ny fitiavana ny fehiny fahatanterahana ny fitiavana ny fehiny fahatanterahana raha mamaky ny Galatiana toko 5:12 sy manaraka sika ilay mitanisa ny vokatry ny fanahy ny voalohany ao dia ny fitiavana rehefa dinihana moa isoratra masina io dia hoe toy ny
voasary anankiray reo vokatry ny fanareo tsy afa-misaraka ka asina mandrafitra n'ilay voasary ireo toetra voataniza ao Galatiana 5:22 raha ihany ireo tsy afaka misaraka ary manomboka amin'ny fitiavana zay dia azadonoana zany fa na dia mamirapiratra toy inona aza ny famoram-panahinao nefa ianao tsy manana fitiavana dia tsinotsinony zany mbola mifamatotra koa ny Korintianina voalohany 7:10 ity 14 ity rehefa hanao zavatra sika na miaina fiainantsika andavanandro dia andinika foana ny hoe ampitiavana ve ny anaovako an'izany zavatra ataoko zany ampitiavana ve ny ilazako an'izany zavatra lazaiko zany ndrao dia iraraka fotsiny ny zavatra ataonao na ny zavatra lazainao dinio foana hoe misy fitiavana ve zany atao anatiko zany manao an'ity asa fanompony manao an'ity asa mandrarahako tia sady hoe raha tsy manao an'ity tsy azo vola hivelomana fa dia atao ty ranga ty lony eto fa tena amin'ny fitiavana ve miraraka daholo tsy amokatra na inona ny zavatra rehetra raha tsy eo ny fitiavana zay ilay foto-kevitra fahatelo ny fahaefatra dia hitao man'ny soratra masinatsika eo amin'ny 10 tapany voalohany aoka anapaka ao amponareo ny fiadanan'i Kristy hanana fahefana eo amin'ny fiainantsika manontolo ny fiadanan'i Kristy nolazaina teny amin'ny voambolana ny hoe fiadanana ary nambarana hoe io tsy tanterantsika raha tsy manana fifandraisana lalina amin'ny Kristy isika ny fiadanana mifeny fiainantsika manontolo dia tsy azo ho azy foana raha tsy ao anatin'ny fifandraisana lalina ao amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny inona ny fitokananao monina miaraka amin'ny Kristy no mampanjary ny fiarahanao monina amin'ny hafa azonareo sary ve zany ianao lay mahavatra mitokam-bavaka mitokana miaraka amin'ny Kristy no hitondra fiarahamonina tsara amin'ny manodidina anao rehefa misy olona mpanakorotana zany dia aza atao hoe zay moa dia tratra be korotana tsy ampy fitokana monina niaraka tamin'i Jesosy isika matotsy ny ay niara-monina tamin'ny hafa dia ataovy tsara sy lalina ny fifandraisanao amin'i Jesosy mba hahazahoana miara-monina amin'ny hafa direnareo tsara ny fiainan'ny moanina sy ry zareo mpitoka-monina ary masera olona avy any amin'ny fiarahamonina samy hafa andreny kanefa dia maninona milamina sy mirindra tsy mahita izay any anefitralony any aloha fa dia milamina sy mirindra makanesany any amin'ny monastera makanesany any amin'ny mamre milamina sy mirindra rehefa miteny izy dia samy hafa mihitsy ny fitenin'ny pastera sy mopera tena samy hafa ampitao tsy hanaratsy teny eto zany zay pastera fa izy tena misy raha mamaky ny bokim-bavaky ny mpitondra fivavahana katolika sika dia tena mahatsiaro mihitsy hoe tao anatin'ny fitokanana nanoratany andreny tonom-bavaka ireny tena misy firindrana filaminana tany nahitantsika n'izany hoe nangataka rozy tamin'Andriamanitra fa voninkazo misy tsilo nomeny ahy zava-maniry misy tsilo nomeny ahy vavaky ny mpitondra fivavahana katolika anankiray zany dia mahagaga mihitsy raha tsy mitoka-monina fatratra ianao tsy hahavoaka an'izany tianao tenenina dia hoe nangataka rozy saingy mbola nozahany toetra aharitra tao anatin'ny voninkazo misy tsilo alovana azy rozy fa tsy tonga hoe ty rozy tapaka nomenanao dia nalazo iny dia vita fa rehefa voninkazo nomen'Andriamanitra antsika na dia misy tsilo azy iny naniry dia namorozy be dia be sy maharitra zany tena azony avy amin'ny fitokanana zany nilazanantsika an'izany dia ny hoe ny fahavaranao mitokam-bavaka miaraka amin'ny Jesosy dia hitondranao ahay ara-monina amin'ny hafa
aoka ny fiadanan'i Kristy, aoka anapaka ao amponareo fiadanan'i Kristy. Tapany farany dia manao hoe ho amin'izany no niantsoana anareo ho tena iray, aoka ho feno fisaorana ianareo. Fampianaran'ny fiangonana kristiana koa no hoe anisan'ny toetra feno fahamboniana indrindra ny fahaiza mankasitraka. Ny fahaizantsika misaotra na mankasitraka dia toetra ambony ary tena toetra kristiana. Olona mahay mankasitraka ny kristiana. Vao misokatra ny fanompoam-pivavahana dia inona ny ataontsika? Fisaorana sy fideranan'Andriamanitra. Vao misokatra ny vavantsika amin'ny fivavahana araky ny taridanana fampianarana mivavaka dia inona ny atao? Tonga dia mangataka ve? Misaotra aloha dia midera, mifona, mangataka. Verina misaotra indray. Izany ny drafitra tsotra ny vavaka amin'ny fiangonana kristiana. Toetra maneho fahamboniana ny fahaiza mankasitraka. Ary ao anatin'izay fahaiza mankasitraka izay koa rehefa manona teny fisaorana amin'ny hafa ianao na teny fisaorana amin'Andriamanitra indrindra indrindra dia tsaronao anatinao fa misy fitiavana manosika anao hanatanteraka an'izany. Ny olona tsy manam-pitiavana na dia totoranao volamena hatrany an-tampon-dohana azy izy tsy hay hisaotra sy hankasitraka. Dia aoka iseho amin'ny atao sy ny lazainy izany fahaiza misaotra sy mankasitraka izany. Araka ny Salamy 1:100, inona no avaliko an'i Jehovah no ny soa rehetra natao amin'ny tampo, handray ny kapaokiny ary anefa ny voadiko amin'i Jehovah. Sady manonona fisaorana ianao no miasa ho fankasitrahana an'Andriamanitra. Dia hitantsika koa ao amin'ny Habakoka 3:3, ny atsarovako n'izy io dia hoe koka. Ohatrany hoe kokohana daholo dia tsisy tsony. Habakoka 3:7-7 sy 9 ilay misy hoe na tsy mamontsina aza ny aviavy, maninona ny ondry, sisisa. Tsisy zava-banina tsony eo amin'ny fiainana dia maninona? Izaho mbola hifaly amin'i Jehovah ihany. Io ilay fampianarantsika hoe maiza misaotra ny tompo na toa tsy fahoriana azy. Ataovy rakim-pisaorana foana ny zavatra rehetra. Ary manaova rakim-pisaorana dia tsy afa-panadinana azy. Izay ny dikan'ity fampianarany soratra masina izany. Ngamoa rehefa nentefa aminao ny fahasoavana izay ianao vao hisaotra fa mba misy olo-kafa ny afa-panadinana, misaotra ny amin'ireo afa-panadinana. Izay ilay fiainana kristiana ampianaran'ny Baiboly antsika. Toetra ambony ny fahaizana mankasitraka amin'ny zavatra farany kely ka hatrany farany lehibe indrindra. Amin'ny zavatra tsy misy akory azy dia isaoran'Andriamanitra izany hoe tsy nisy vokatra ny nambolena, potiky ny avandra, ny natsatoka, misaotra anao Andriamanitra. Zava-dehibe izany amin'ny fiainantsika kristiana. Dia ireo ny foto-kevitra 5 izay azontsika raisina ny amin'ny tia anjara mofinainantsika ity. Dia hiverenantsika ny drafitry ny bokin'ny Kolosiana fa manam-potoana ihany isika. Ndao ary isika. Ny fizarana ao amin'ny bokin'ny Kolosiana antsipitsipiriany dia azontsika atao tahaka izao. Kolosiana 1:1-4 dia teny fampidirana sy fisaorana noho ny halehibeny ny finoany ny fiangonana tao Kolosia. Ity fiangonana tao Kolosia ity izany dia fiangonana efa azo lazaina hoe tafatoetra tamin'ny finoana, lehibe amin'ny finoana mihoatra amin'ny fiangonana hafa. Na izany aza dia nitafian'ny fampianaran-diso izy ireo. Toko 1:1-5 ny toko 1:5-7 dia fanambarana ny amin'ny fiandrona ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy. Kristy no zavatra rehetra. 1:15-23. Ny Kolosiana toko 1:5 hatramin'ny toko 2:5 dia
ny fiarovana ny fotom-pinoany ny fiangonana manoloana ny fampianarany diso. Fiarovana manoloana ny fampianarany diso. Ny toko faharoa andininy fahaenina hatramin'ny fahatelo amby roapolo, fampitandremana ny amin'ireny fampianarany diso ireny sy amin'ny fomba ny lalàna. Ny toko voalohany andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny toko faharoa andininy fahadimy zany dia fiarovana ny fiangonana. Ny manaraka eo amin'ny fampianarany diso, manaraka eo dia fampitandremana kosa, fampitandremana ny amin'ny fampianarany diso. Toko faharoa andininy fahaenina hatramin'ny telo amby roapolo. Ny Kolosianina toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahafito amby folo dia fanentanana ny amin'ny tokony ho fiainan'ny olom-boafidy sy ny olom-boantson'Andriamanitra. Fanentanana entitra hoy isika teo amin'ny fisiany hoe aoka. Dia manomboka amin'ny fampahafantarana aloha ny hoe iza moa isika reto. Iza moa isika reto ny andiny toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny faharaika amby folo ary ny faharoa amby folo hatramin'ny fahafito amby folo dia ny toetra ateraka izay maholo ny fanjakan'Andriamanitra niarana tsangana tamin'ny Kristy antsika izay. Ny toko fahatelo andininy fahavalo amby folo hatramin'ny toko fahaefatra andininy voalohany dia torolalana momba ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina. Fifandraisana amin'ny fiarahamonina, ao ilay hoe ny amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny amin'ny mpanompo, ao ny amin'ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina, ny tompo sy ny mpanompo, resehatra arak'asy zany. Ny farany moa dia fanentanana sy fanaovam-beloma. Fanentanana mba hivavaka ary fampahirezana ao anatin'ny fanaovam-beloma. Toko fahaefatra andininy faharoa hatramin'ny farany manomboka ny hoe mareta amin'ny fivavahana. Dia ny andininy fahavalo amby folo amin'ny toko fahaefatra no ahitantsika hoe epistily nosoratana tany am-pifatorana izy io, hoy ny famaranana fanaovam-beloma manao hoe ity no veloma ataon'ny tanako izaho Paoly, tsarovo ny fifatorako ho aminareo ane ny fahasoavana. Zay ary ny fotoanantsika androany, fampieritreretana raha mitaonantsika ny tsenjery mofinaina hoe mifamela heloka na hoe mamela heloka ny tena dikan'izy io, avy amiko tsy miandry ny avy amin'ny hafa, dia mieritreritsika hoe inona ny tena fahasarotana sedrainao rehefa mela heloka ianao. Inona ny fahasarotana tena sedrainao rehefa mela heloka ianao. Ary anankiray koa, inona ny fahasarotana tena sedrainao rehefa hifony ianao fa nanao fahadisoana. Rehefa mandinika isika naveriko ity tao anatin'izao anjara mofinain'izao no hoe ny sarotsarotra kokoa ry havana malala dia ny mifona no ny mamela heloka. Manaiky an'izany ve nareo? Sarotsarotra kokoa ny mifona, manetry tena ka hifona fadiso no ny manetry tena ka hamela heloka izay nanao fahadisoana tamintsika. Fa na ny fifonana na ny famelan-keloka dia samy antsony ny tompo antsika mba hiainantsika ho fiomanana hadio fo amin'ny vanim-potoana krismasy avokoa. Ndao ary aza tonoina ny mangataka amin'ny tompo andreo fitafiana krismasy miisa 7 ndrao variana mamangy sy mitety magazay isika fa tsy mamolaka ny tenantsika hitafy ireo fitafiana izay ambaran'ny soratra masina. Ndeha hivavaka isika. Misaotra anao tompo noho ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay, namelanay hanana fotoana andinika ny soratra masina, mankasitraka ny amin'ireo fampahafantarana, fahalalana ary foto-kevitra ny taomana ao anay mba ho fiainana niainga tamin'ny Kolosianina toko fahatelo andininy faharoa amby folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Mangataka aminao izahay mba ho hainay ny andrakotra ny momba anay rehetra amin'ireo fitafiana fitososina fehezin'ny fitiavana
hamendrika anay amin'ny maha olom-boafidy sy olom-boantso anay. Mangataka aminao izahay mba androso amin'ny fifamelana ireo miaina ao anatin'ny disadisa mpiaramonina, disadisa nankonana, disadisa mpianakaviana, disadisa ny firenena, mbola tsy mampitsahatrady mandraka ankehitriny. Mangataka aminao izahay mba hanana nay toetra maneho fahamboniana dia fahaiza mankasitraka, mba hamolaka ny tenanay hitady izay voambolana, ahafahana maneho fankasitranana ao Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra na amin'izay mety tsy fahafamponay fanomezana nataonao azy. Hitady voambolana mba hozarainay ho mariky ny fisaoranay ny hafa tamin'izay nataony taminay na dia izay tsy zakanay akory azy. Misaotra Tompo fa mampianatra anay ianao ity na dia ny fahavalonay azy, ary saotra izay manenjika anay. Dia irinay mba ho tafatoetra ao anatinay ny teny ka ny fanahy masina hampianatra anay hitahiry ny teny, hiaina ny teny, hizara ny teninao. Dia tsarovy ny momba anay tsiraray avy reto amin'ny fanoratenanay mba hitombo sy hitoetra amin'izany izahay amin'ny fiainanay andavanandro, ny fiadanam-po hanenika anay ary hitariana ao anay ny fahasalamana. Tompo, angatahana indrindra ny amin'ireo havanay, ny amin'ireo vady aman-janakay, ny amin'ireo raitapo aminay, apetraka eo am-pelatananao izy ireny amin'izao fotoana izao, ary jereo ny fiangonanao ka hampaherezo amin'ny ezaka rehetra ataony ho amin'ny fitoriana, ny fihavanana, ny famelan-keloka sy ny fiainana n'izany amin'ny isam-pianakaviana, isan'ankonana kristianina, any amin'ny isam-piangonana tsirairay. Atambatray ny vavakay amin'ny anam-pianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio izay nasazy ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny Tompo, fiadanana ane ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba mifinoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ane ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.